Ny Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahavaloambin'ny folo iray no jerentsika amin'ity an'ity. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahavaloambin'ny folo. Fa isika rehetra kosa dia amin'ny tava tsy misarona no ibanjina antsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra, ka ovany hitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Fa isika rehetra kosa dia amin'ny tava tsy misarona no ibanjina antsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra, ka ovany hitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Andininy izay manan-danja lehibe tokoa, kanefany raha vao vakiana tahaka izao izy dia sarotra hoe inona ary ny tian'io teny io ambara. Dia satria mianatra mamaky baiboly tsika dia anisan'ny fianarana mamaky baiboly tena ngeza be indrindra dia mijery an'ilay andininy izay vakiana ao anatin'ny tontolo manodidina azy. Ka hojerentsika zany ny tiany Paoly resahana ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo i Paoly dia miresaka ny fanompony. Ny fanompony aty amin'ny fanekena vaovao fa tsy tahaka ny tany amin'ny fanekena taloha. Raha tombontsika amin'ny andininy fahadimy izy dia miresaka izy hoe ny fahafahanay manao zavatra, ny kapasiteanay manao zavatra mitory filazantsara sy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia tsy avy aminay mihitsy, fa ny fahafahanay dia avy amin'Andriamanitra. Fahaleovana moa izy amin'ny baiboly mahazatra antsika, fahafahana izy eto, fa raha amin'ny teny frantsay izy hoe kapasite, ny hafahanay mahavita, manompo sy mankatombo tenin'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra zany io. Satria Andriamanitra ozy izy no nahatonga anay ho mpanompo ny fanekena vaovao, izay tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Dia eto zany ny anavana an'ilay izy, satria ny fanekena taloha dia amin'ny soratra, voasoratra tao anatin'ny tablety vato, izay voasoratra ihany koa ny lalàna zany no tiany lazaina eto, fa ny anay ozy izy Paoly amin'ny fanahy. Ny soratra mantsy ozy izy Paoly dia mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona, zany hoe ny soratra ny lalàna, raha vao tsy mahatanteraka an'io ianao dia fahafatesana ny vokatr'izay. Kanefa tsy misy olona mahatanteraka an'io lalàna io dia izay no mahatonga anazy miteny hoe ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Jerentsika izay asan'ny fanahy izay rehefa avy eo. Fa milaza koa Paoly eto hoe ny asa fanompon'ny fahafatesana, io zany lay lalàna voasoratra teo amin'ny vato, io lalàna ozy izy tamin'i Mosesy izay naka an'io tany an-tendrombohitra, dia tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy ny zanak'Israely, satria lasa namirapiratra nahita ny voninahitr'Andriamanitra tany an-tendrombohitra i Mosesy, dia nifindrany ilay voninahitr'Andriamanitra ny tarehany dia lasa namirapiratra, dia tsy zakan'ny zanak'Israely mijery azy. Kanefany lay fanompony Mosesy tamin'izay dia fanompony fahafatesana, satria ilay lalàna voasoratra dia mitondra fahafatesana ho an'ny olona, satria tsy mety tanteraky ny olona ny lalàna zany. Dia vao mainka ozy izy anana voninahitra bebe kokoa ny amin'ny fanahy, satria ny fanahy ozy izy dia mitondra fahamarinana, fa ny lalàna dia mitondra fanameloana. Indrindra fa roa ambin'ny folo, rehefa manana izany fanantenana izay ozy izy, izay ozy izy i Paoly dia feno fahasahiana amin'izay zany amin'ny asa fanompoana izay ataonay aty amin'ny fanekena vaovao, testameta vaovao. Satria izao ny zavatra nitranga ozy izy. Mosesy rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra tany an-tendrombohitra, namirapiratra ny tavany, dia tsy zakany zanak'Israely nijery an'izany, dia tsy maintsy misalobona izy mba tsy hahitany ny zanak'Israely an'izay. Kanefa na izany ary dia nenilevona ihany ny voninahitry nifindra tamin'i Mosesy iny rehefa nidina tety ambany izy. Dia resaka indray izy, Mosesy zany nijery voninahitry ny tompo dia namirapiratra ny endriny. Fa ny zanak'Israely rehefa nahita ny fisalobonana io dia mandraka androany ozy izy dia tsy mbola esorina ihany izany fisalobonana izany raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria amin'ny kristianina no esorana an'izany, zany hoe zanak'Israely indray jiosy mandraka androany dia misaron-doha foana rehefa maky ny testameta taloha, izay moa zany ny baiboly zareo, ny testameta taloha, dia tsy mety mahita an'i Jesosy Kristy izy, ary tsy mety mahazo famonjena
izy satria misy fisalobonana ozy izy manarona ny fony ambaraka androany rehefa vakina ny teniny Mosesy fa rehefa miverina amin'ny tompo izy mino an Jesosy Kristy izy de sorona ihany zay fisalobonana izay. Eto izy zany de miresaka zavatra anankitelo. Ny anankiray voalohany dia i Mosesy rehefa nahita ny voninahitry ny tompo de lasa nifindra tany aminy le voninahitra de namirapiratra ny tavany. Ny zanak'Israely rehefa misarona andoha rehefa isaky mamaky testamenta vaovao de tsy mety mahita an Jesosy Kristy ary tsy mety mino mihitsy. Fa isika rehetra kosa zay le 9:20 resahana eto. Fa isika rehetra kosa dia mitava tsy misarona ny ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo. Eo zany lay ilazany am'izay le hoe kosa mifanohatra tsy tahaka ny Mosesy tsy tahaka ny Jiosy fa amitava tsy misarona no ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo. Inona moa le jeren'ny Mosesy? Ny jeren'ny Mosesy de ny voninahitry ny tompo tany an-tendrombohitra. Ny jeren'ny zanak'Israely de ny testamenta taloha. Fa ny jerentsika indray zany am'izao fotoan'izao de ny Baiboly. Io ny jerentsika ka rehefa mamaky Baiboly tsika zany dia mibanjina ny voninahitry ny tompo. Tsy mijery an'ilay soratra lalàna manaova an'izao aza manao an'izao itsony fa mijery an Jesosy Kristy tahaka ny amin'ny fitaratra ozy izy. Ahoana zany hoe mijery fitaratra zany? Mijery fitaratra de zao, rehefa mijery fitaratra aho dia tsy maintsy mitovy lay sariko sy lay sary atao anaty fitaratra. Zay le izy. Lasa mitovy ny sariko sary atao anaty fitaratra. De ozy izy tahaka ny amin'ny fitaratra ozy izy de ohatr'izany. Ny fitaratra nefa neto de le Baiboly zay jereko ibanjinako an Jesosy Kristy no jereko ary Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. De mazava ho azy raha tsy maintsy mitovy ny tarehako sy lay sary ao anaty fitaratra de ny endriko zany no miova ovany hitovy endrika aminy. Lasa mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe lasa be volombava sy lava volo akory fa lasa masina tahaka an Jesosy Kristy, lasa marina tahaka an Jesosy Kristy, lasa vita mankatony tenin'Andriamanitra tahaka an Jesosy Kristy, lasa manao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an Jesosy Kristy, lasa tsy manota intsony tahaka an Jesosy Kristy, lasa manana fifandraisana feno amin'Andriamanitra tahaka an Jesosy Kristy. Zay le lazainy. Ovany hitovy endrika am Jesosy Kristy. Ka ny famakiako Baiboly io zany mahatonga hoe ny fahafahako, ny ahafahako tanteraka ny tenin'Andriamanitra de avy amin'Andriamanitra io izy. Avy amin'ny voninahitra, le voninahitra ao amin'ny Baiboly zay banjiniko le voninahitra ny tompo amin'ny Baiboly, avao amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ety amiko, toy ny avao amin'ny tompo izy zay de ny fanahy. Zany hoe asan'ny fanahy zany manova hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, mahatonga mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra zay vakiko ao anaty Baiboly. De zay ny lazainy amin'ny 9:20 hoe ny tompo izy zany fanahy zany izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Lasa manana fahafahana mahakatoa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy amin'ny fiezahako hanatanteraka lalàna zany fa fanompona mitondra fahafatesana sy fanamelohana zany ozy izy i Paoly satria tsy vitako ny hanatanteraka an'izany amin'ny herin'ny tenako fa amin'ny fibanjinako ny voninahitry ny tompo. Isaky ny mamaky Baiboly de mijery an Jesosy Kristy ao de rehefa mijery an Jesosy Kristy dia miasa ao anatiko ny fanahy masina mahatonga hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra.